taranja volleyball fidinany tompondakan'ny ligina lalamanga ny tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ny lalao manasadalana eo amin'izay fidinany tompondakan'ny ligina lalamanga eo amin'ny taranja volleyball izay. Rehefa nifanitsana nandritra ny herinandro maromaro ireo ekipa mpandray anjara dia hiditra tamin'ny famaranana avokoa ireo sokajy rehetra amin'ny fiadinan'ny tompondakana lalamanga taranja volley androany tetsy amin'ny kianja Mahamasina. Ny sokajy senior lahy sy vavy première série dia niditra tamin'ny manasadalana raha nanao ny famaranana kosa ny sokajy zandrina. Namboana izany io maraina io dia resin'ny ekipan'ny Biasy tamin'ny seta 3-0, 5-20, 7-20, 5-20, 7-20, 5-20, 5-20 ny ekipan'ny Azia teo amin'ny manasadalana voalohany sokajy senior vehivavy. Anarak'izay dia nomotsan'ny ekipan'ny VBCD tamin'ny seta 3-0, 5-20, 5-20, 5-20 ny ekipan'ny AMVB. Teo amin'ny sokajy Benjamin indray kosa dia vosotra ho tompondaka ny ekipan'ny GNVB rehefa nandesiny ekipan'ny Biasy tamin'ny seta 2-1. Ity hitantsika amin'ny sary ity indray dia resin'ny ekipan'ny Azia miakanjo manga sy fotsy tamin'ny seta 2-1 ny ekipan'ny 3F ANS ho an'ny sokajy minimina zazavavy. Ity farany ity anefa no nitarika tamin'ny seta 2-0 teo am-panombohan'ny lalao. Ary farany ho an'ny sokajy ny zandriny ihany dia tamin'ny seta 3-1 nandavon'ny ekipan'ny Azia ny ekipan'ny AFA ho an'ny sokajy junior zazalahy. Ny sokajy angamba resantsika voalohany mamarina tokoa zany zao ny ligue lalamanga zao volley 2016. Ny zavatra songadina moa zany teto lalamanga dia ny fiakarany niveau technique ny première série lehilahy izay natokava gendarme avany vakinantaraka natakata niveau ny lehilahy zany ny eo amin'ny première série vehivavy rey efa mitovitovy zany niveau ny ity amin'izao fotoana izao eo amin'ny nanao demi-finale azy baike maraina dia izay no hoe zavatra nisongadina zany. Indresika moa zany dia eo ny fampino ny sanina zany fanaovana baolina ka rehefa miditra gymnase zany surtout an'ny ankizy kely dia tsy zara gymnase dia tsy izay ny olana izay somary resaka fa en général zany nafinaritra ny catégorie. Mety anao ahoana ny fanomanana ny championnat national championnat national amin'ny mois de octobre 14 izy io eto Lalamanga efa miomana daholo ny club rehetra. Ny Lalamanga moa zany dia mahazo hatramin'izay efatra solitaire izay nanao carré na ny lahy sy ny vavy angamba ny resaka fédération ny efatra ny angamba izy amin'ity raha tsisy fivavy. Amin'ny ankapobeny dia niakatra ny avo teknika ho an'ity volley eto Analamanga ity raha ny nambaran'ny filohan'ny ligy. Amin'izao fotoana izao moa no mandeha ny manasadalana ho an'ny sokajy senior lehilahy première série. Ifandona amin'izany ny ekipan'ny GNVB na ny ekipan'ny gendarmerie pirenena sy ny ekipan'ny Azia Itos. Amarana ity dingan'ny famaranana androany any amin'ny kianja mitafy Mahamasina kosa ny fifandonan'ny COSFA sy ny VBCD. Fantatra moa fa ny alahady 17 aogositra ho avy izao no hanaovana ny famaranana ho an'ireto sokajy senior ireto.